Miaraba atsika tsirairay avy zay manaraka an'izao fizarana zao. Zavatra mahatonga izareto dia izao ny amin'ny hoe fanampiana an'ireo sahirana any atsimo. Eto Madagasikara zany ty resahako ty ny any atsimo zay fantatsika fa iaran'ny anoanana satria sady tsisy rano ny tsisy sakafo. Kere ozy izy ny filazantsika azy. Ary eo ny antsona ny malagasy mpiray tanindrazana rehetrarehetra ny hafa firenena ihany koa mba hiasa ho an'ny fikarakarana an'izay any. Efa betsaka manao an'io asa io, efa betsaka manao an'io fanomezana io, efa betsaka ny manolo tanana mba hanampiana azy ireo hanomezana azy sakafo, hanomezana azy rano, hanomezana azy fitafiana, hanomezana azy ilainy satria tena hoe mantra le olona ary nony, betsaka ny maty, betsaka ny sahirana, le toetany mihitsy sy le zava-misy any mihitsy le mahatonga an'izany rehetrarehetra zany. Ka eto zay dia tena hoe kasihan'ny fanahy ary tery am-panahy hidina any atsimo any Fort Dauphin, dia ao Fort Dauphin misy an'le toeranay Ambosary, dia ao Ambosary district zany ny Ambosary dia misy tanàna be da be ao Ambosary ao zay tratran'io Kere io. Dia napetraky ny tompo aty anatinay ny hidina any Ambosary hanao an'izay sady hitory ny tenin'Andriamanitra no izara zay afaka omena. Sakafo zany, vary, katsaka, mangahazo, rano, zavatra afaka tolotra rehetrarehetra dia tena hoe hanao an'izay hetsika izay. Tenin'Andriamanitra dia milaza, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany. Tenin'Andriamanitra dia milaza, zao izy ny fifadiana izay sitrako dia ny zarany mofonao anoana. Zao ny fifadiana izay sitrako dia ny amany fatoran'ny fatotra. Zao ny tenin'Andriamanitra, nonako dia nomenareo hanina. Zay nataonareo tamin'ireny madinika ireny no nataonareo tamiko. Asa apetraka Jesosy atao zany, tsisy resaka mihitsy fa tena hoe asa tokony ataon'ny fiangonana. Io zany tena aseho amin'ny asa ny finoana. Fa foana ny finoana raha tsy misy asa. Ary foana tazany koa ny asa raha tsisy ny finoana. Fa noho ny finoana Jesosy Kristy zay nahazona ny famonjena sy ny fitahiana rehetra dia tery am-panahy malahelo mahita ny malagasy zay tena hoe ray firenena, ray tandrazana, nona, maty ny anoanana. Ny tena nefa ny tahian'Andriamanitra amin'ny toerana misy antsika, ny tena ny tahian'ny tompo manana hanina, manana sakafo, manana fitafiana, manana zay iainana. Marina fa betsaka koa ny sahirana aloha tsy any atsimo fa eto Antananarivo samy toerana maro samihafa fa napetraky ny tompo ato anatinay sy ny mpiara-miasa rehetra amiko rehetrarehetra ao ambadika ao zay tsy miseho eto fa izany no miseho dia handeha hanao mission any atsimo, any Ambosary any zany tena hiasa andeha hanao fitoriana sy zara sakafo. Ka ny tanana antsika tsirairay avy zay tery am-panahy ihany koa hanao an'izany. Mety tsy afaka andeha any ianao noho ny fahalavitany toerana, noho ny tsy fahafahanao manao an'izany fa ianao mety afaka manohana amin'ny arabola na tsy santana io fa tena hoe tery am-panahy ianao hanao an'izany, na ariary io, na euro io, na livre sterling io, na franc suisse io, na pesos io, na tsy fantatro zay unité monétaire rehetrarehetra any fa compte daholo zany arakaraka zay fahafahantsika tsirairay avy ny hanomezantsika hanampiana an'ireo sahirana. Tena itsika dia zanaky ny mazava ary mandeha amin'ny mazava. Zavatra misy mantsy amin'izao dia lasa araroton'ny olona koa ny asa sala amin'izao zay anaovana ataoko hoe fanodikodonana sy tsy tonga any amin'izay tokony ho izy ny fanomezana zay natao. Fa zavatra resahana amintsika izao zay tarihan'ny tompo araka ny fitarihany, araka ny fanazavan'ny fanahy dia mandeha amin'ny mangarahary sika, mandeha araka izay tena hoe sitrapon'Andriamanitra zay rehetrarehetra azo. Tsy mbola misy fond zao fa zéro tsika fa mino zato isan-jato fa ny tompo hanome tsy misy marika ny tratrarina ihany koa, tsy mametraka budget zay hoe ohatrinony fa mametraka fotsiny zay izy amin'izao fotoana izao hoe milaza an'izany zava-misy zany ary misokatra raisana tanandroa zay tolo tanana ataon'ny tsirairay avy amin'ny fomba anaovany any azy. Misy fotoana anankiray ho avy eto indray dia hiteny amintsika hoe ajantsika amin'izay ny fanomezana fa hanomboka andeha hiasa amin'izay tsika ary tononona amintsika ny santa ny zay rehetrarehetra voaraisy zay rehetrarehetra azo azavaina amintsika ny antsiprihan'ny mission zay ho atao ary atoro amintsika ny zavatra rehetra nampiasaina azy hiarahantsika amin'ny deran'i Jesosy Kristy zany hiarahantsika misaotra ny tompo ary ho falitsika hoe navita nanome navita anjara satria mahasamba
fototra kokoa no manome noho ny mizaha noho ny mandray. Ary hoy ny ten'Andriamanitra zay rehetrarehetra manome any malahelo dia mampisambotra an'Andriamanitra. Ary zay ny lazainy Jesosy teo hoe zay rehetra nataonareo tamin'ireny madinika ireny nataonao tamiko. Ho an'i Jesosy nanaovantsika an'izany rehetrarehetra zany ho voninahitry ny anarany. Dia ny fikasana natao ny ato anaty dia tany amin'ny mi-décembre tany no nandeha. Ary ny zavatra natao dia hoe andeha avion miainga eto Antananarivo makany a Fort-Dauphin. Ny eritreretra ihany hoe andeha camion dia hitondra entana amin'ny camion eto Antananarivo mandeha midina any a Fort-Dauphin fa lafo loatra le camion raha miainga avy eto hitondra entana avany. Dia nanontany namana tany atsimo tany Fort-Dauphin hoe manahoana raha any no mividy entana dia any no mizara rehefa avy eo. Dia zay ny tapaka hoe misy entana afaka vidina any na mety miakatra ary mbola azona kokoa noho ny hoe mitondra camion avy aty Antananarivo dia mandeha fotsiny missionnaire mandeha avion olona enina valo eo tena satria tsy maintsy misy fandaminana fandrindrana fotoana any fampizarana any dia eo amin'ny valo eo farafahakeliny ny missionnaire zay mandeha mizara ny sakafo sy mitsinjara an'izany mandeha avion fa rehefa tonga ao Fort-Dauphin dia makany Amboasary dia any amin'izay ny angonina ny fitaovana ny sakafo ny zavatra rehetrarehetra dia manomboka ny fizarana any amin'ny toerana mila an'izany. Zay zany ny fomba fiasa anaovana anazy ary dia ao anatin'io mi-décembre io no anaovana anazy zavatra nisy anefa dia zao somary manahirana ihany koa ny resaka vol satria feno ny plasy ary dia tsy mbola eo am-pijerevana zany zay resaka plasy zay tsika dia apetraka amin'ny tompo ny fanatanterahana zany na fomba hafa ihany koa efa nieritreretana ihany koa ny amin'ny resaka hoe aterin'ny hélicoptère any dia avy eo alaina indray apetraka amin'ny tompo za rehetra zany fa omeny any Antsipriany ihany sika amin'ny fotoana zay mamety azy fa atsitiko fotsiny aloha zay vinana apetraka ny tompo zay misaotra matsiaro ambavaka misaotra manohana ambavaka an'izany asa any ary misaotra anao koa manolo tanana amin'izay afaka ataonao. Misy ny adresse mail io afahantsika mifanoratra, misy koa ny contact telefônina io zay misy afaka mandray atsika ao rehefa miantso ao dia hitantsika eo ny fifandraisana amin'izany rehetrarehetra zany fa asa lehibe mila atao zao satria zay le famonjena hoe manome tsy tia amin'ny teny fotsiny tsy teny hoe manaova voky tsara nefa ianao tsy manome zay rehetrarehetra tokony anazy na hoe manaova mafana tsara nefa ianao tsy manome zay fitafiana. Ny apôstôly Jakoba no teny zay any atsimo moa tsy miakanjo mafana satria ny any mafana be fa rano sakafo zay fitafiana maivamaivana afaka atolotra dia atolotra. Zay ny zavatra napetraka ny tompo zany volana Décembre tapatapaka ny volana any raha sitrapon'ny tompo no andeha na rindrina kely an'izay atsika zao faraparan'ny volana Novembre zay anaovako an'izao filazana zao dia manomboka tsika mandroso rehetrarehetra ao anatin'izay. Dia ny voninahitra ho an'i Jesosy misaotra antsika nandray nizara ny teny dia pitapitao amin'ny rehetrarehetra any dia samy atsaro ambavaka tsika mandra-piresaka indray. Amen.